Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny podcast soiombonana. Anio sika dia handray vahiny tale généraly ONEF, ny Office national de l'emploi et de la formation eto Madagasikara, Monsieur Ando Rasolonjanahary. Miarahaba tompoko. Miarahaba anareo. Ie, dia tonga soa eto amin'ny podcast ny soiombonana dia misaotra nanamaly ny fanasana ihany koa. Voalohany moa dia manasa anao zay mba hiseho présenter sy hanazavazava kely amin'ny mpanaraka hoe inona moa ilay ONEF, inona no nataon'izany eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana eto amintsika. Ya, araka ny efa voalaza teo moa ny tenako Ando Rasolonjanahary, tale généraly ny Office national de l'emploi et de la formation na ny ONEF. Raha ny ONEF moa zany dia organisme public izy io, izany hoe organisme public mifamatotra ministeran'ny asa, fampananana asa ary ny asam-panjakana. Raha ny asan'ny ONEF indray dia resaka mikirakira ny resaka données, information statistique mikasika ny fampananana asa eto Madagasikara, izany hoe collecte, traitement, centralisation ary ny diffusion ny données statistique mikasika ny fampananana asa eto amin'ny firenena. Mankasitraka indrindra tena mazava, izany hoe ny ONEF zany aty alohalohan'ny resaka hoe recrutement sy ny tena fampananana asa fa tsy hoe ao anatin'ny ministeran'ny asa ihany zany nareo. Dia matetika nefa voalaza eto Madagasikara zany hoe tsy misy ny asa, tsy ampy ny asa, indrindra moa fa ny tanora indraindray miteny an'izany. Raha amin'ny Monsieur le DG dia mety manahoana zavatra izay, mety hoe marina ve zany, sa mety hoe ny fahaizana mety tsy ampy indray, ny profil ve tsy misy, ahoana ny fijerinareo amin'ny ONEF an'izay zavatra izay. Nareo raha teo moa zany manam-pahaizana manokana amin'ny fikirakirana ny information sy ny statistique dia mety hoe manana havaly bebe kokoa amin'izany. Ya, marina ary matetika miverina foana moa ilay hoe tsy misy asa eto Madagasikara, tsy mahita asa ny tanora malagasy. Ny amaliko an'izay fanontaniana izay ngamba dia hanazavako ny antony mety mahatonga an'izay hoe fomba fiteny matetika ombeno miverimberina hoe tsy misy asa eto Madagasikara. Raha ny fahitahnay azy dia ireto manaraka ireto mety antony mahatonga an'izay fomba fijery izay. Eo ohatra ny tsy fifandanjana ny tolotr'asa sy ny isan'ny olona mitady asa, izany hoe vitsy ny tolotr'asa misy eto Madagasikara avy any amin'ireo orinasa na fikambanana na organisme manao recrutement, anefa maro ireo tanora, ireo malagasy mitady asa eto Madagasikara. Misy déséquilibre zany eo amin'ny tolotr'asa sy ny olona mitady asa. Eo ihany koa ny tsy fahafantaran'ny tanora sy ny olona mitady asa ny fisian'ireo canaux de recherche d'emploi misy eto Madagasikara. Mazana raha ny mahazatra dia ireo offre d'emploi amin'ny gazety sy amin'ny affichage no mahazatra ny tanora sy ny malagasy raha hitady asa no mijery azy. Kanefa amin'izao fotoana izao efa betsaka ny canaux de recherche d'emploi. Nefa misy ihany koa ny plateforme de recherche d'emploi izay efa misy any amin'ny réseaux sociaux eny, efa maro izy ireo. Ka raha ny fahitanay azy dia ireo teboka roa ireo moa zany no tena hoe mahatonga an'ilay hoe tsy misy asa eto Madagasikara. Izany hoe ilay asa zany misy ihany fa eo amin'ilay déséquilibre izay no misy ataoko hoe fossé, écart kely eo amin'ilay izy. Dia mahakasika an'izay indrindra, tsika mantsy miresaka hoe déséquilibre izay raha nandritra izay fotoana zany hoe na ny asan'ny DG tao amin'ny ONEF na koa hoe talohan'izay, mety hoe inona ny données mahakasika ny resaka fampananana asa eto Madagasikara tena hitanareo nandritra izay fotoana izay zany hoe nanaitra anareo na hoe somary nanahirana na tolagaga kely hoe ay ve tena zany ilay situation eto Madagasikara. Mety hoe afaka zarainao ve? Ya, anisan'ny information données
na variana moa zany tao anatin'ny fanatanterana an'ity asa ity dia ny fahafantaranay fa 500 000 isan-taona ny tanora miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Betsaka izany betsaka kanefa ny asa miandran'izy ireo dia araka ilay efa niteneniko teo moa zany hoe vitsy ihany. Dia izay koa nisan'ny antony mahatonga ny chômage eto Madagasikara. Eo ihany koa nisy taona ny Office national de l'emploi et de la formation nanao fanadihadiana études sur les aspirations professionnelles des jeunes malgaches izy io tamin'ny décembre 2025. Dia anisan'ny fahantina mipetraka tao hoe inona ireo sehatr'asa na secteur mety mahaliana anao. Dia maro be plus de 60% ny tanora nanontaniana izay efa 2300 mahery ny répondant azonay tamin'io enquête io dia namaly hoe mbola liana amin'ny sehatry ny fambolena na ny agriculture. Izay miprofo hoe mbola maro eto Madagasikara ny tanora ny malagasy liana miasa amin'ny sehatry ny fambolena na ny agriculture. Mahafinaritra izany tsy dia tena tazana be ilay izy nefany kanefa ny voalazanao zay dia resaka an'izay secteur izay monsieur le DG dia tiako taritina kely ilay izy hoe raha ohatra zany ny fanadihadiana izay mety efa nataonareo amin'ny asanareo dia mety hoe inona zany ny secteur amin'izao tsy ilay hoe mahaliana indray ngambany fa hoe aiza ny tena mba mety hoe misy hoe recrutement be koa zany amin'izao fotoan'izao satria resaka ianao teo hoe misy 500 000 ny ankizy niasa 500 000 emploi izy teo. Tsy haiko na zany tsy nahazo tsara. 500 000 isan-taona ny ankizy mahavita fianarana ary miditra eo amin'ny sehatry ny asa na ny tsenan'ny asa isan-taona. Dia eo amin'izay zany hoe raha ohatra zany jerena ilay secteur dia iza ny tena hoe be recrutement indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao zany ilay agriculture teo mantsy mety hoe miasa tena ilay olona. Ny tena marina moa zany mbola tsy nisy fanadihadiana spesifika nataonao nefa mahakasika an'izay. Fa raha ny hita taratra eny amin'ny fiarahamonina sy ny andavanandro eo moa zany dia hita mibaribary any ilay izy. Na eto Antananarivo zany eto Andrenivohitra na any amin'ny faritra ihany dia ny tontolon'ny call center ny tena anisan'ny manao recrutement betsaka eto Madagasikara ary matetika ao anatina laps de temps elaela izay recrutement izay. Dia io tontolon'ny call center io zany raha ny hitanay tena hoe secteur manao recrutement betsaka eto Madagasikara. Raha miresaka an'izay tsika hoe ny call center moa plutôt za moa tsy dia mahay be an'ilay resaka call center fa ny tena tiako fantatra sy hoe hisintomana an'izy hoe le tanora zany raha ohatra ka hoe hiditra amin'ny sehatry ny asa mety hoe inona ny profil tena recherché amin'izao resaka employabilité resaka sehatry ny asa amin'ny ankapobeny mihitsiny satria mahavita fianarana ny ankizy ankoatran'ny hoe diplôma zany dia mety hoe inona ny zavatra important ihany koa. Ny compétence tadiavin'ny orinasa angamba ilay tianao hatongavana. Nisy taona ny ONF nanao fanadihadiana tamin'ny 2025 études sur les besoins compétences des entreprises à Madagascar. Izany hoe enquête nationale mihitsy izy io nataon'ny ONF. Dia hita nipoitra tao anatin'io étude fanadihadiana nataon'ny ONF io moa zany hoe misy karazana compétence telo tena tadiavin'ny mpampiasa amin'ny mpiasa. Voalohany ny compétence spécifique na teknika mikasika an'ilay asa izay hosahanina. Faharoa ny capacité à régler les problèmes na ny fahaizana mandamina ny olana izay sedrainy eo amin'ny sehatry ny asa. Ary ny fahatelo dia ny capacité d'organisation na ny programmation du travail. Izany hoe ny fahaizana mandamina sy mandrindra ny asa izay omena. Araka io fanadihadiana nataon'ny ONF na io étude sur les besoins compétences io moa zany dia ireo compétence telo ireo ny hita hoe tena miseho hoe tena ilain'ny mpampiasa amin'izay tontolon'ny asa izay. Dia avadiko kely fotsiny indray ny resaka eny mifanakaiky eo ihany resaka compétence zany tsika fa eo indrindra koa mantsy indray ilay resaka hoe matetika zany ny entreprise indray na ny mpampiasa moa zany fa tsy voatery entreprise ilay izy maneho indray hoe misy décalage entre ny compétence ny tanora izay raisina miasa sy ny besoin zareo. Ohatry ny ahoana ny fahitanareo an'izay fahitan'ny DG an'izay hoe
mety ho marina ve zany satria manko zao tsika niteny hoe le compétence telo tena ilaina mety hoe hita foana ve ireo zavatra ireo rehefa tena tonga miasa ny tanora sa hoe mety ho marina izay filazana zay hoe tena misy tokoa ve izay décalage zay mety manana valiny mety hoe akaikikaiky ve ianao manoloana an'izay ia mbola mifantoka amin'le étude sur les besoins et compétences nataony ONF tamin'ny 2025 ihany tenako marina an'izay fanontaniana izay anisany hoe ny constat aloha zany dia hoe misy écart entre ny formation omeny université sy centre de formation sy ny besoin et compétences ny entreprise eto Madagasikara. Iny aloha zany efa mipetraka izay zavatra izay dia raha io fanadihadiana io moa zany dia hoe ny antony mahatonga an'izay écart na déséquilibre zay moa zany dia eo ny hoe plutôt resaka tsy pratika zany fa plutôt resaka théorique be zany ny aty amin'ny resaka aty amin'ny université sy ny aty amin'ny centre de formation zay tsy mampiomana zay tsy manome fahaiza-manao ny ankizy vita fianarana hiditra avy hatrany ao anatin'ny tontolon'ny asa dia lasa misy gap le izy amin'izay fotoana izay. Tena manoloana an'izay zany mety hoe any amin'ny université moa zany mety hoe misy fanatsarana tokony atao eken'ny zay raha manoloana an'izay tranga izay kanefa moa tsika miresaka koa ndraitsany eto ho an'ny tanora raha hoe mba hamety torohevitra ny tanora tsika dia mety hoe inona zany ny mety hoe zavatra afaka atao mba ahoana moa zany zako zany hanatsarana ny employabilité raha manoloana an'le tranga izay hoe misy an'izay décalage izay dia ahoana no mety hoe afaka hamelona an'izay nareo ve mety efa hoe nanao ataoko hoe analyse kely sa hoe na hoe hevitry DG manokana ihany koa mety ahoana ny ahafahana manatsara. Ia raha ny hevitry manokana moa zany olona miasa ao anatin'ny tontolon'ny fampananana asa eto Madagasikara ary mitantana organisme izay miasa ao anatin'izay tontolon'ny fampananana asa izay dia hoe inona ny moyen afaka hanatsarana ny employabilité ny tanora. Raha ny hevitry manokana dia tsotra ihany amin'ny resaka formation, amin'ny resaka fanaovana formation alohan'ny hidirana ny asa ary rehefa tafiditra ny asa ihany koa satria aza adiny fa ny formation anatin'ny tontolon'ny asa dia droit ho amin'ny mpiasa izy io ary zo tsy maintsy afaka alaina tsara mihitsy ary afaka atao tsara mihitsy ka raha ny fahitako azy dia resaka formation ihany formation mialohan'ny hidirana ny asa ary ny formation ho azy efa tafiditra ny asa. Ok, d'accord. Dia efa divadiva hifaraka sahady moa tsika satria efa maromaro izay zavatra voaresaka izay fa ny fanontaniako ngamba ny zavatra plus général hoe raha ny zavatra efa hitanareo tao amin'ny ONF inona no mety hoe tena défi ny resaka emploi eto Madagasikara ny emploi formation moa zany amin'ny sehatry ny asanareo inona ny défi mety hoe défi majeur ao anatin'izay zavatra izay dia tonga dia tohizako ihany hoe inona mety ho recommandation ihany koa ahafahana manatsara le izy tsy voatery hoe eo anivon'ny fanjakana fa na ho an'ny olon-tsotra ihany koa izay mety hoe mijery antsika sy mahita an'izao fandaharana izao dia inona ny mety azo atao sy azo atolotra. Ia raha ny défi ny tontolon'ny fampananana asa na ny emploi eto Madagasikara dia betsaka fa ny zavatra afaka ambarako angamba dia tsotra ihany hoe ny famoronana asa ho an'ny tanora sy ny fampiroboroboana ny fandraharahana na ny entrepreneuriat zava-dehibe koa izay ary ny fanomezana fiofanana na formation ho an'ireo tanora eo nefa kosa fiofanana mifanaraka amin'izay zavatra ilainy sy iriny mba ahafahany miditra milamina eo amin'ny tontolon'ny asa na manatsara ny asa izay efa ataony. Dia ny resaka recommandation na hoe conseil kely moa zany ho an'ny tanora malagasy na ho an'ireo izay hiditra eo amin'ny tontolon'ny asa na ireo tafiditra moa zany dia araka ny efa noteneniko teo moa zany hoe somary misy gapy misy écart ny tolotr'asa eto Madagasikara sy ny olona mitady asa hoe somary kelikely ny tolotr'asa nefa betsaka ny tanora
vita fianarana isa-taona miditra eo amin'ny tontolony na ny tsena ny asa. Dia ny teneniko moa zany dia hoe aza kivy mitady hatrany ary mahaiza mitady asa, ampiasao ireo avancé teknôlôjika izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mikasika an'izay moa izay ao amin'ny ministeran'ny asa, fampananana asa ny asam-panjakana amin'ny alalan'ny ONEF sy ny DIPGSE izay direction ao amin'ny ministera io dia manome formation matetitetika mikasika ny insertion professionnelle dans le monde du travail na ny salariat. Dia anisan'ny point resahana ao anatin'izay ohatra ny formation na ny fampihofanana mikasika ny nouvelle technique de recherche d'emploi amin'izao fotoana izao, izay tsy mitovy intsony amin'ny technique de recherche d'emploi 5 ans 10 ans passé satria araka ny efa niteneniko teo hoe efa mivoatra ny teknôlôjia dia efa tsy mitovy intsony. Izay ngamba ny recommandation sy conseil kely avy aty amiko ho an'ireo tanora malagasy hiditra amin'ny tontolon'ny asa na maniry hiditra amin'ny tontolon'ny asa. Mankasitraka indrindra monsieur le DG dia misaotra anao vahiny teto aminay dia manaraka indray ho ana tematika vaovao. Ianareo ny isaorana dia mankasitraka dia mankatelina hatrany. Dia mankasitraka antsika rehetra mpanaraka ihany koa nanaraka izay podcast niarahana tamin'ny télé générale ny ONEF teto amin'ny plateforme sy iombonana izay.